ahoana marina, mahatsiaro voadona no miakapofona. Sato ny resaka zavatra mahafinaritra eto amin'ity firenena ity. Saingy tomaoneny sy miamivoatra atrany ny fomba fijery mirefarefa amin'ny tany. Asehon'ireo tompo-pahefana sy milaza azy ho manam-pahendrena eto amintsika. Adidiny ray aman-dreny no mananatra ny zanany, ary adidiny ny manara-maso ny fizotry ny raharaha eto amin'ny firenena. Lasa niteraka resabe ho an'izay mahatsiaro ho voadona ambavafo manko, ilay toroteny na ilay tenin'Andriamanitra tetsy amin'ny Collegium Antsonjombe. Fiarabana na tratrany taona ho an'ny filohan'ny fiangonana FJKM, ny mpitandrina Dokotera Irako Andriamasoami no notanterainy. Fitrotroana-bavaka ihany koa ny filohan'ity FJKM ity sy ny ankohonany. Mazava ho azy fa manana adidy lehibe ny fiangonana, anabe ny mpino ao aminy amin'ny alalan'ny fahamarinana. Tena ny fonoanatra ho an'ny rehetra ny soratra masina izay notoriana notsongaina atao amin'ny Salamo 3:30 andiny ny 2:20, izay tenin'Andriamanitra notoriana nandritra izany, izay milaza fa sambatra ny olona manana ny Jehova ho andriamaniny dia ny olona nofidiny olovany. Teny izay manafatra manokana momba ny fitantanana ny firenena. Ny nahagaga nefa dia tsy nipetraka ho kabary tsy valiana intsony ny toroteny tamin'ity indray mitoraka ity, ka dia niakapofony ireo izay mahatsiaro ho vohitsy nilay tenin'Andriamanitra. Ny avadika ireo izay mahatsiaro tena ho voadona ambavafo ho politika ilay afatr'Andriamanitra. Dia gaga ny tena hoe inona no nahatahitra teo. Ireo mpitondra fanjakana no nahatsiaro tena ho voamafy tamin'ilay afatra. Mazava izany fa raha toka tsy nanao ratsy dia tsy nahatsiaro tena ho voadona fa matoa miakapofony dia ao ny antony. Ary izany toetra ratsy izany no tokony hovana sy ialana, fa tsy manala baraka tena i masom-bahoaka tahaka ireny. Mazava mantsy ny afatra nataon'io mpitandrina io raha makasika manokana ny fanaovana ny marina. Raharaham-pirenena, fiainam-pirenena, firenena no ambary eto amin'ity Salamo 3:30 ty. Zao ny voalaza amin'ny 5. Ty fahamarinana sy rariny Andriamanitra enika ny famirampony Jehova ny tany. Ty taona 322 ty dia taona ny fifidianana ho antsika eto Madagasikara. Ary amin'izany taona ny fifidianana zany dia misy zavatra tokony ho lazainy fiangonana amin'ny mampitily ny firenena azy. Ny tokony fantatsika rehetrarehetra dia ny hoe manasarotra ny olana politika ny fisin'ny alabato. Manasarotra ny olana politika ny fisin'ny alabato, ary manasarotra ny famahana olana ihany koa ny fisin' zany alabato zany. Sika indray ve no ampianarina fa lafo be ne zany sandan'ny alabato zany, lafo be zany. Ray tsy maro toerana zay mitondra eo politika zay, fa ny ataony dia ny manao an'ilay atao hoe clientélisme sy ny intimidation. Zay no ataony zay rehetra tafakatra noho ny alabato, tsy maro toerana izy. Ny faharoa, lafo be koa ny sandan'ny alabato amin'ny toe-karena satria tsy misy fampandrosoana mety andeha eo. Ary misy firenena anankiray zay fantatsika rehetrarehetra fa 5 avy any amin'ny gisitra izy amin'ny laharana. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona moa no tena olana amin'izany teny izany? Inona ihany koa no mahatonga ilay ratrapony sasany amin'izany? Matoa marary fo dia nanao na mbola mikasa anao. Na ny Ntaolo Malagasy aza efa nametraka tao anatiny fahendrena sy soatoavina amin'ny hoe ny soa atao le venam-bola, fa ny ratsy atao no zamiantony, ka nanafarana ireo taranaka faramandimby amin'ny fanaovana ny marina atrany. Andraikitry ny fiangonana ny manabe ireo kristianina ao aminy mba handala io fahamarinana io. No mafisiny tsara moa fa mitondra any amin'ny ratsy ny tsy fanaovana ny marina. Misy ohatra kaiky nataon'ny mpitandrina mikasika io. Hoy mantsy izy hoe raha inona ny fen'ny olona zay entitsika, inona mba makany amin'ny volaninay? Fa androany ianao manontany olona maro fa tsy manambolany koa ny olona.
na nisy nangalatra ny volaniny na namidy le volaniny ka inona tsony ny hoaniny. Zany ny zavatra vokatra ateraky ny hoe tsy manjaka ny fahamarinana sy ny tsirariny. Namadibadika tahirikevitra riavana zay navoaka ny banque mondiale tamin'ny septambra 2020 voalasa teo 3 milliards virgule 3 dollars ny volo meny atsika ao anatin'ny taona iray 3,3 milliards de dollars ny resaka eto ampitomboy 5 000 ariary zay fa tsy zakan'le masinina kelinao fa mihoatra lavitra noho izany ny tahirina rena ankibon'ny tany fotsiny ressource minière dia mahatratra 800 milliards de dollars ny eto Madagasikara araka ny tombana 800 milliards de dollars ny tahirika rena ankibon'ny tany fotsiny dia ataovany hoe fampitahany le 3,3 milliards de dollars na 200 taona aza tsy mahatratra ny 700 milliards de dollars io. Zany hoe tsy ny fanampiana ny velomana fa fampivoarana ny fiainan'ny firenena mba hanjaka ny fahamarinana mba hanjaka ny rariny fa tsy rary ny tompoky ny alabato tsy rary ny tompoky ny alatra sy ny zaravilana amin'ny arem-pirenena. Mazava izany dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona moa ny tena olan'ireo mpitondra mahatsiaro voadona manoloana izany afatra izany. Lesona lehibe izany. Raha olona mahatsiaro tena fa nanao ny tsy mety dia mangina ary manitsy ny lalana. Fa raha ny fahitana azy dia olona efa tsy iova ireo mahatsiaro ho voadona ka tsy hanitsy ny lalany fa manome tsiny ny mpananatra azy. Tenin'Andriamanitra io ka izay lesona azo tsoana no anitsiana ny lalana. Hoy hatrany mantsy izy hoe ny ambaran'izany riavana dia tsotra amin'izao andro velomantsika izao. Manana sabatra ianao avadio angady zany, manana lefony ianao avadio fanatezam-boaloboky zany, manana kalaknikova ianao avadio angady-nombo zany, manana baly ianao avadio masom-boly zany. Zay ihany io, zay ihany io zay ampandroso ny toekarena sy ny famokarana no ilifosy. Zay ihany io. Raha teo tafavoaka ianao tsy nieriny miaramila mahatafavoaka fa nieriny toekarena mandroso sy ny fampamokarana tafita. Aenao ny teti-bola ny tafika raha atao arabaky teny zany dia ampitomboy ny teti-bola ny famokarana sy ny fampamokarana. Ny Suisse angaty teka ao anaty toritena ka raha tiana tafarina riavana ny firenena dia ny fanarenana ny toekarena no ilifosy mafy fa milamina ny sécurité io fa mifampitanany atsika sy ny dalo am'izao hoe ny basy anananao ndrandray ohatra ny tsy tsara noho ny azy masy 36 zany ny azy efa raha misy dia masy 38 ny anao masy 38 tamin'ny ady lehibe faharoa fa alefaso ny toekarena ary reny ny fampandrosoana ny firenetsika dia miena zao tsy fandripahalemany zao ary mitombo ny anasa rehefa mandroso ny toekarena. Mazava izany. Inona izao no olana amin'izany hoe miankina amin'ny famokarana ny toekarena? Ny zanaka tiana ontsy tsy narotsakazo saingy toa tsy handray lesona mihitsy ny sasany fa mila dera sy laza lava na mety na tsy mety ny ataony ka voatenenina kely dia marary fo. Ny mpitandrina sy ny pastora izay mitoriteny makasika ny fitsangatsangana sy ny fanaovany ratsy ireny ve izany tokony aneo toetra ohatr' izany ihany koa ve ireo mahatsiaro ho voakasika izany? Ity mantsy no zavatra ny tranga taoriana io fanompoam-pivavahana io. Dia gaga ny tena hoe fa sarahana ahoana moa ny fiangonana e? Dia nisesisesy ny fanehon-kevitra atao amin'ny tambajotra serasera nataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana nahatsiaro ho voadona ny ilay tenin'Andriamanitra na naratsy ny fiangonana sy ilay mpitandrina izay nitory ny tenin'ny fahamarinana io.
izay tokoa ilay hoe sarotra ho an'ny olona sasany ny mandre ny fahamarinana mivoaka, ary ny tena mahagaga dia tompona ndraiky mpanjakana ankehitriny no matsiaro ho marary mafy, mba tsy ilazana hoe votany amparahatoka mihitsy. Hoy indrindra mantsy ny fanazavana momba ny fananana fahefana hoe anjatra fatelo farany hotsongainy amintsika tamin'ity salamy fatelo amby telopolo ity dia ny eo amin'ny andininy fahinambiny folo sy ny fitambiny folo. Tsy misy mpanjaka voavonjin'ny amarony miarailany, ny olo mahery tsy voavonjin'ny aben'ny heriny, ny soavaly tsy azo itokino famonjena ary tsy mahavonjy ny aben'ny heriny. Ny heriny tafika ne mahotenenina ny tafika eto Madagasikara. Manahoana ny hery ara-tafika malagasy 27 sur 34 amin'ny firenena eto Afrikitsika 27e lesy amintsika zany a hoe akaily zepatra dia ady amin'le matanjaka be io ianao ara 27 sur 34 etiko io ny diandran-dramana eo lalana afatrehana anatra sy afatra mafonja ho an'ny fanitsiny izany, saingy hafa mihitsy no fandraisany sasany azy. Ny tena mahagaga tamin'ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana ireto dia ny hoe mitabataba ny vahoaka amin'ny alafosan'ny vidim-piainana, ny fahatapahan-jiro, ny fahalotony rano sy ny fahatapahany, ny tsy fandriam-pahalemana, ny alatra bevava sy ny kolikoly ataon'izy ireo amin'ny karamatsy azo, saingy tsy nisy ny fihetsika tahaka izao. Fa rehefa ny vahoaka zany no voadona sy mitaraina, tsy mampaninina no sady tsy mahataitra anareo. Fa raha ianareo no voadona ny toroteny, mipotsapotsaka ny faneho-kevitra, tsy mahagaga raha mbola sainy ny miteny hoe efa mipaka isa-tokantranon'ny malagasy ny fampandrosoana. Ny famindra ny tokony hovaina rehefa tafita ny afatra. Izany raha teo no dika ny toroteny ho fanitsiana sy ho fananarana. Ampafirinay ny vahoaka malagasy ilay hoe izay tsy nanota taminareo no oka tora-bato azy izany. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?